Aleloia, miderahan Jehovah ry fanaiko, hideran'i Jehovah raha mbola miaina koa, eny ankalaza n'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Jehovah Andriamanitra ay tsara fo masina indrindran-danitro, amin'ity sabatanao masina ity dia aoka ho tsapanay hamory volany anatinay mifanatrehanao amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanenao masina ao anatinay. Aoka ho atsapa fa vita fihavanana aminao izahay, ary aoka ho tsapanay ny tanam-pitiavanao Jesosy io, izay misakambina anay. Ka ny teny izay ho renesinay amin'ity sabata ity, dia teny izay tondra fiainana ho anay tsiraray avy, satria ahatsapa vaovavela heloka izahay. Tonoina saingatana amin'ny anaranao Jesosy io izany vavaka izany. Amen. Raha aba ry lahainy masoavina ny tompo aminao. Izany teny izany no anolorana ny fiarabana antsika rehetra izay manaraka n'ity fandarana ity, ary maniry ny andraisantsika rehetra ny fahasoavana sy ny fitahiana izay nampanantenaina ao amintsika mandritra ity sabata masina ity.
Iaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra isika izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 ny 10 sy ny 11. Jaona voalohany toko 4 ny 10 sy ny 11. Amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika ny teny. Izao ny fitiavana. Tsy ny tiavantsika an'Andriamanitra fa ny tiavany antsika ka ny rainy ny zanany ho avotra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany ny tiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Hotahina ny teny asoantsika tsirairay avy. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindra an-danitra, mankasitraka anao mandrakariva izay noho ny tombonandro izay mbola omenao anay. Mankasitraka ihany koa noho ny fahatsarana izay asehonao aminay isan'andro amin'ny fiainanay. Ankehitriny izay miankohaka eto anatrehanao amin'izao ora sy fotoana izao, mangataka ny famelan-keloka aminao, ny amin'ny tsy mety, ny tsy rambina izay nataonay teo anatrehanao. Ifonanay ny tsy famendrehana rehetra ary rakofy ny rahasoa sarobidinao izahay. Vavaka manokana izay amin'izao fotoana izao ho an'ireo renim-pianakaviana, ho an'ny vehivavy. Omeo anay ny hery, tanjaka, fahasalamana, ny faherezana manokana amin'ny adidy aman'andraikitra izay napetraka ao aminay. Ary mitahi mandrakariva ny fiainanay tsirairay avy. Tsy ho anay vehivavy ihany, fa ho an'ny ankohonana rehetra, ho an'ny ankizy, ianao hita fomba manokana ny vahoakanao amin'izao ora sy fotoana izao. Metezanao hita ny tsirairay avy, ary ny fahasoavanao sy ny famondramponao ka hanaraka ny sambatan'olona, n'aiza misy anay, ary ninona nataonay. Dia mangataka mandrakariva ihany koa ny fananao masina ho ao amin'ny sambatan'olona ao amin'ny tsirairay avy, ary meteza hiteny aminay mba ahafahanay mandeha araka ny sitraponao. Dia inonay fa miaino sy mamaly vavaka ianao, tononona sainga tamin'ny aranao izany vavaka izany. Tonga eo amin'ny fotoana manokana isika izao dia ny fotoanan'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Inona sy antenena fa efa niomana ao amin'izay ianao
ny fotoana manokana toy izao dia ahatsiarovantsika ireo fitahiana marobe izay nataon'Andriamanitra tamintsika ary izany indrindra no anokanantsika fotoana mba hanolorantsika ho fanohanana izany asan'Andriamanitra izany. Manasanao mba hamaky ny baiboly hamadika izany eo amin'ny Salamo 3:1 dia misy teny ao eo amin'ny 1:2 ao hoe misaorany Jehovah ary fanaigo ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanaigo ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Be lehibe tsy tambo isaina tokoa ny fitahiana izay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Tsy nila tambiny tamin'izany izy fa noho ny fankasitrahantsika izany dia manolotra izay ahazontsika atolotra isika ho fanohanana ny asan'Andriamanitra. Izao mantsy ny voalaza ao amin'ny Deutéronomie 5 eo amin'ny 5:20 eo hoe fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery ahavory arena mba ahoriny ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Ny fitahian'Andriamanitra dia tsy voasakatsakany ny zavatra mitranga eto amin'ity tany ity. Mitahantsika tsirairay avy izy ary rehefa matsapa isika fa voatahy dia manolotra fankasitrahana ho amin'ny fanohanantsika ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra arainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra ao. Misaotra sy mankasitraka no ireo fitahiana tsy tambo isaina efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra mankasitraka ny amin'ny efa namelanao ny eloka tsirairay avy. Amin'ity sabata ity anefa dia indreto izahay manantona ny seza fiandriananao. Mbola mitalao ny famindraponao, ny fanadiovanao anay tanteraka ka ny fanirinay ny fanatitra sy ny vola rehetra naterina tamin'ity sabata ity. Dia avita be tokoa eo amin'ny fanatotosana ny asanao eto ampiandrasana ny fiavianao indray. Izany vavaka izany dia tononoko sy angatahako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
faly miarahaba ny ankizy rehetra nahatratra ity sabata masina ity. Mino fa efa vonona avokoa isika handre ny tenin'Andriamanitra. Nefa mialohan'izany aloha dia handeha isika hivavaka. Ray malalo, iaino ny teninao izay ankehitriny, mitenena ary fa miaino ny mpanomponao. Amen. Mity ny olona rehetra, izany lohateny hoentiko amintsika androany. Tantaran'ilay sary marin-tany ao amin'ny baiboly no hoentiko amintsika androany. Manana baiboly ve nareo? Raha sary ny baiboly dia jereo sokafa ao amin'ny Lioka 10:7 ka hatramin'ny 7:30. Lioka 10:7 ka hatramin'ny 7:30. Araka vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hakany Jeriko ka azony jiolahy dia nendany ny lambany sady nokapony izy dia nilaozany rehefa saika maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany ary raha nahita lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy Samaritana anankiray nandeha teo amin'ny alehany ka tonga teo aminy ary no nahita azy izy dia honena dia nanantony izy ka noferiny sady nasiany diloilo sy divay dia nampitainginy tamin'ny bibiny izy ka dia noentiny ho any amin'ny tranom-bahiny ka notsaboiny. Ary no ny ampitsiny iny dia naka-tena roa izy ka noentiny tompony tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy na ohatrinona laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverinao. Iza moa amin'ireto telo lahy no ataonao naman'ilay azony jiolahy ary hoy izy ilay niantra azy. Ka hoy Jesosy taminy, mandeha ihany ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Raha nandalo teo amin'ilay lehilahy marary rehefa saika maty ilay mpisorona sy levita dia nandalo izy dia lasa fotsiny. Tsy nanana fitiavana izy ireo fa ary nefa olona manan-katao afaka hanampy an'ity lehilahy marary rehefa saika maty ity. Izany hoe raha izy ireo izany nandrasana dia nandrasana hamonjy an'ilay lehilahy narary dia maty teo io olona io. Nefa hitantsika teo amin'ny 7:30 fa nisy Samaritana anankiray nandalo teo amin'io lalana io ihany koa dia nanantony izy ary raha vao nahita anazy izy dia nanana fo mangoraka, izany hoe naneho fitiavana tamin'ilay narary ity lehilahy Samaritana ity. Nanao asa famonjena ho an'ity lehilahy ity izy tahaka izay nataon'i Jesosy tamin'ny Jesosy tetỳ an-tany. Nanantony izy dia nofery mba tsisy raha very intsony ary nasiany menaka ihany koa avy eo. Tsy tapitra hatreo fa mbola nentiny ho tsaboina ary na ohatrinona vola lany dia nonerany avokoa izany. Hitantsika teo amin'ny 5:30 hoe tsaboy izy ary na ohatrinona ny laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverinao. Fitiavana manahoana loatra re izany isika koa dia tokony hanao tahaka izany, tokony hanao tahaka izay nataon'ilay Samaritana. Andeha isika handray fanapa-kevitra itiany olona rehetra isika satria Andriamanitra dia tiantsika taloha ary mbola tiantsika izy ankehitriny. Itiany olona rehetra ihany koa isika satria zanak'Andriamanitra. Vonona ho amin'izany ve ianao? Mino fa handray fanapa-kevitra tsara isika ka naiko ampiasain'i Jesosy. Andeha isika hiaraka hivavaka. Raha eo misaotra anao izay fa mbola nomenao an'iny teninao iny. Manana fanapa-kevitra tsara izay dia ny hanao tahaka an'ilay Samaritana ary nanao tahaka an'i Jesosy ihany koa itiany olona rehetra isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
lohateny izay hoentina amintsika amin'ity sabata ity dia hoe ilay fitiavana melo lalana ny safiditsika. Izany afatra izany indray no entina maneran-tany mba ampahirezana antsika vehivavy manoloana ny toe-javatra izay atrehantsika. Indray andro dia nisy vehivavy anankiroa mifampiresaka ary rehefa nifampiresaka izy ireo dia toy izao ny voalazan'ilay voalohany hoe zaho ozy izy tena misy olona any ozy izy efa tenen'ny dokotera foana ny amin'ny fahasalamana fa lasa miditra hôpitaly foana izy vokatriny tsy fanarahana ny torohevitra omeny dokotera. Any aho ozy izy ka lasa tsy te hivavaka ho azy tsony, lasa tsy te hanonona fitalaona amin'Andriamanitra tsony satria tenenina izy hanova amin'ny sakafony, tenenina izy hanova ny fiainany andavanandrony dia tsy manaraka an'izany foana izy. Tena nanapa-kevitra ity vehivavy ity izany fa tsy hivavaka ho an'ilay havany tsony satria efa manimba ny fahasalamany ilay fianakaviana. Dia hoy ilay vehivavy faharoa mantsy anazy hoe matoa isika mitaky an'Andriamanitra ny teny fikasana ho an'ny hafa dia tsy maintsy misy antony mitombona ao ambadika izany. Izany hoe matoa isika mitaky teny fikasana izany dia mila fikirizana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Nahoana moa no mora matetika ny mitsara olona noho ny mity olona anankiray? Nahoana moa no mora ny manakina olona no mivavaka ho an'ny olona anankiray? Manahoana ny toetra ananantsika manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra izany? Inona ny torohevitra azontsika omena an'ireo olona anankiroa izay nifampiresaka entsika teo? Tsarovy rahavavy fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mandrisika sy manosika antsika amelan'Andriamanitra hiasa ao amin'ny fontsika sy eo amin'ny fiainantsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra no manome hery ny tsirairay ary izay fahasoavan'Andriamanitra izay dia mahatonga antsika hanao dingana hanantona an'ilay raibe fitiavana. Mialoha lalana ny safiditsika izany mialoha lalana ny fanapa-kevitritsika ary ny fomba fiainantsika mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Ny tantaran'ilay vehivavy anankiray dia tsy iza izany fa Rahaba no entina amintsika amin'ity andro androany ity. Ny tantaran'ny Rahaba dia ohatra mahafinaritra maneho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany izay Andriamanitra mihitsy no manao dingana voalohany hifandraisana amintsika olombelona. Na dia niady hevitra aza ny mpandinika ny momba ny Baiboly mahakasika an'ity vehivavy ity hoe vehivavy janga ve Rahaba sa vehivavy mpitantana trano fandraisam-bahiny, dia ny zavatra nafinaritra aloha dia miombo-kevitra daholo ny mpandinika rehetrarehetra fa vehivavy mpanompo sampy izy ny aina teo anivony mpivavaka amin'ny sampy izay toerana nisy anazy. Tsy nijery ny tantaram-piainany enefany na ny fotom-pinoany misy azy Andriamanitra. Tsy nijery ny karazana asa novidiany Andriamanitra fa tian'Andriamanitra Rahaba satria noariany, voary manokana, novidiany rany Jesosy Kristy ary ihany koa noforon'Andriamanitra araka ny endriny. Tian'Andriamanitra mpitaina amintsika androany fa namonjy Rahaba Andriamanitra ary te hamonjy anao ihany koa izy. Izao no voalaza ao amin'ny Efesianina. Manasa anao hijery izay voasoratra ao amin'ny Efesianina 2:2 ny 9-5 ka hatramin'ny 10. Efesianina 2:2 ny 9-5 ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare
fa asany isika voaforona taon'o Jesosy Kristy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ry namako, izao no marina momba ny toetran'Andriamanitra. Raha mbola tsy nifidy azy akory isika, mbola tsy nifidy hiandany amin'Andriamanitra akory ny isika, dia efa nifidy antsika ilay Andriamanitra fitiavana. Izy no nanomboka ny fifandraisana teo amintsika. Izy no nanokatra ny resaka tamintsika. Mpandala amin'ny fifandraisan'Andriamanitra dia mitady mandrakariva izy ny fomba rehetra mba hifandraisana amintsika. Izy no nanokatra ny resaka voalohany tamintsika ary nanao izay rehetra azony natao izy mba hamerenana amin'ny laony izay fifandraisana tapaka teo aminy sy teo amintsika izay. Ny fitiavany ny aloha lalana ny safiditsika, ny fanapahan-kevitsika sy ny fomba fiainantsika dia tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra no efa ny alohan'izany zavatra rehetrarehetra izany. Maneho fahasoavana efa mialoha lalana ny tantaran'ny Rahaba ity. Andenga ovakitsika ny voasoratra ao amin'ny Josoa 2:10-12, Josoa 2:10 sy ny 11. Dia izao no voalazan'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa efa renay ny nanamaina ny Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny voanareo avy tany Egipta sy izay nitananareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany andafon'ny Jordana, dia Sihona sy Oga izay novonoinareo. Koa noho ny efa renay izany dia ketraka ny fonay fa very hevitra avokoa izahay noho ny aminareo fa Jehovah Andriamanitrareo, izy no Andriamanitra amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Tantarain'ny Rahaba avokoa ny zavatra reny tamin'io fotoana io, ny mahakasika ny dia izay nataon'ny zanak'Israely tany amin'ny ranomasina mena. Tamin'izay fotoana izay amin'ny maha hoe eo am-bavahady no misy an'i Rahaba, dia eny ny avokoa ny tantara izay tantaran'ny olona miditra sy mivoaka eo amin'izay vavahady izay. Tsarovy anefa fa mety ho be dia be ny zavatra izay henon'ny Rahaba, fa teto kosa izy dia nampahafantatra ny zavatra tena fantany marina. Fa nanina tsy resaka hafa no ndresany fa hoe ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra nyreto zanak'Israely ireto. Tsarovy fa efa niasa mieloha tao amin'ny Rahaba ny fanahy masina. Nialoha satria fantatr'Andriamanitra fa fanahy andray azy Rahaba. Izao no voasoratra ao amin'ny Titosy 4:7-5. Titosy 4:7-5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjenantsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Efa niasa tao amin'ny Rahaba izany ny fanahy masina. Hany ka rehefa nandre ireo tantara mahagaga ireo Rahaba mahakasika ny zanak'Israely dia tonga dia nino izy hoe tena Andriamanitra velona marina ny Andriamanitra ny zanak'Israely. Afaka nanao safidy tsara izy ny anaiky an'i Jehovah na tsy anaiky, fa izao amin'ny tontolo misy anazy dia ny safidy ny andray fanapahan-kevitra iaino handray an'i Jehovah izy. Naneo koa eo andiny io fa tonga hatrany am-potsofon'ny mpanompo sampy ny fanafahana ny Israelita tamin'ny fomba mahagaga. Amin'ny lafiny mahavariana tamin'ity tantarany seho tamin'ny Rahaba sy ny fianakaviany ity izany dia izao manambara ny fomba ny alohavan'ny fitiavan'Andriamanitra ny safidy ny mpanompo sampy, izany hoe ny fiainan'ny Rahaba izany. Dia izao tsy Rahaba rery ihany no ny safidy no vonjena tamin'io fotoana io, fa natsony ihany koa ny fianakaviany. Ny fianakaviany dia tsy navelany hoe any ianareo dia rehefa hanompo sampy nareo na tsy anaiky ho vonjeny nareo dia izay ny safidinareo, fa natsony ny fianakaviany mba handray ny famonjena miaraka aminazy. Averina foana ilay teny hoe mialoha lalana ny fanapahan-kevitra izay raisiny olombelona ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Miasa mialoha ao am-pony izay manolo tena ho azy
ireo rehetra izay trapahotana, ireo rehetra izay mahatsiaro fa nanao fahadisoana dia zao te hitatsetra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fitiavana te hampiavana antsika amin'Andriamanitra ny anton'izany rehetrarehetra fiasa amin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika izany. Ary rehefa nentin'ny fanahy masina Rahaba dia tena nilobava mihitsy Rahaba tamin'izay fotoana izay hoe Jehovah Andriamanitra reo, izy no Andriamanitra ny lanitra ambony etỳ amin'ny tany ambany. Tena niaiky Rahaba fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra ny zanak'Israely. Afaka mankasitraka n'Andriamanitra antsika ny amin'ireo toe-javatra rehetra izay asehony eo amin'ny fiainantsika. Ary tena tokony hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay te hisintona antsika avy ao amin'ny toerana mety mandatsaka antsika, toerana mety manafitra antsika ao anatin'ny faharatsiana. Tsarovy fa Rahaba no tenenina fa janky izy kanefa novidian'Andriamanitra ny hanafitra an'izany vehivavy manokana izany. Kristy tsarovy fa izy no ohatra velona ho antsika. Nanantona ny mahantra Jesosy, ny sahirana, ny mpitondra tena, ny marary, nanasitrana izy sady nanompo izy ary na inona safidimpiainan'ireo olona ireo dia izay rehetra nahitan'i Jesosy ny aona tamin'i Jesosy dia nienoin'i Jesosy avokoa. Niaro ilay vehivavy tratra nitsangatsanga nge Jesosy ary tamin'ny fotoana iny Jesosy dia rehefa lasa ilay mpitorabato an'ilay vehivavy dia niteny amin'izay Jesosy hoe nakaiza ireo olona hitorabato anao? Tsisy teo intsony ilay olona dia niteny Jesosy hoe za kosa izy tsy manameloka anao. Fa amin'izao sisa izao aza manota intsony. Hitantsika amin'ny ohatra nasehon'i Jesosy izany momba ny fitiavana ho an'ireo rehetra izay mibebaka mahatsiaro tena fa tena hoe tsy mendrika mpamonjy tio, tena tsy mendrika na dia niantso ny anaranao dia tsarovy fa mitsotra ho anao ny tanam-pitiavan'i Jesosy. Manontany antsika Paoly, donc eo vakitsika ny ao amin'ny Romanina toko faharoa Romanina toko faharoa andiny fahaefatra dia izao no voalaza ny teny ao. Sa mavonareo ny hareny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahyn'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Tian'Andriamanitra ny taona antsika hibebaka rahavavy ranadahy. Tian'Andriamanitra zasy ianao ho vita fihavanana aminy ary handova ilay fiainana mandrakizay izay fa homaniny ho ahy sy homaniny ho anao. Mipetraka ary mifanontaniana hoe nahoana ny mora kokoa no mitsara ny hafa no mitia azy na inona fitondran-tenany. Maha-kristianina antsika izay mihevitra fa manana fahamarinana dia indraindray jamba mihitsy isika. Tsy mahita ny mahampanota antsika. Fa tonga dia mazana isika mihevitena ho manam-panahy kokoa noho ny hafa. Mihevitena amin'ireo tsy mitovy finoana amintsika dia manameloka avy hatrany ny hafa. Tsy izay ny iraka mpanaovin'Andriamanitra antsika. Izao no voalaza ao amin'ny Jauna voalohany toko faharoa andiny fahaenina. Jauna voalohany toko faharoa andiny fahaenina hoe izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Raha ohatra ianao izany ka mahatsapa fa mandeha araka ny Kristy, mpanaradian'i Jesosy Kristy, dikan'izay ny toetrany Kristy ny tokony ho hita eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Tsy manameloka ny hafa fa mitady mandrakariva ny hanavotana, hanampiana, fa na dia ireo izay tena ahiliky ny hafa, ahiliky ny fiarahamonina, tsy tiana indrindra ary dia nasehon'Andriamanitra ny famindrampony mandrakariva. Inona marina ny atao hoe mpanota. Mpandinika momba ny Baiboly araka ny fomba fijerana Baiboly izany dia ny fitsaratsaratsika ny hafa dia azo faritana ho fisehoan'ny toetrantsika mpanota. Isika izany raha vao mitsaratsara dikan'izay miseho amin'ny fiainako ilay hoe za mpanota.
Ny firafitry ny fiarahamonitsika dia mandrisika ny fifaninanana. Tena ataon'ny fiarahamonina mifaninantsika dia rehefa avy eo mifampitsara dia mifanameloka. Zay ny fiainan'ny fiarahamonina zay. Fa tsy izay no fiainan'ny tian'Andriamanitra iainako sy iainanao. Raha misy olona iray mahavita zavatra tsara noho ny hafa dia manandratra azy eo ambonin'ny fiarahamonina. Dia lasa indraindray dia tsy tsapanao fa Andriamanitra dia manana hevitra, manana mission manokana hampanaovina anao. Tsarovy ary amin'ity andro-androany ity. Fa na inona na inona toerana izay misy anao dia manana hevitra hevernana anao mipahary. Te hiara-iasa aminao amin'ny asa manokana mipahary. Zao no voalazan'ny mpanoratra vehivavy anankiray amin'ny boky anankiray hoe évangéliser hoe ny fitiavana no tsy maintsy omena toerana ambony indrindra eo amin'ny asantsika rehetra. Aoka hitandrina tsara ny mpitoroteny rehetra rehefa miresaka momba ireo olona izay tsy nanana fotom-pinoana tahaka antsika, mba tsy ahitantsika fahasahiana fitsarana ny hafa, hambarao ny fahamarinana ary aoka ny fahamarinana sy ny fanahy masin'Andriamanitra no ananatra sy ho tsara fa ny teninao kosa dia aza vela hanindrona na handratra ny fanahin'ny olona. Tia ny tompo zasy ianao ho fitaovana ampiasain'ny fanahy masina hizara tenim-pitiavana. Manomboka izao, zarao ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Jesosy mianara amiko sy mianara amiko i Jesosy Kristy izay tsy miavonam-po sady malemy fanahy izy. Izany ny toetra tiany Jesosy iainako sy iainanao. Esory ireo fitsaratsarana, esory ireo toetra izay hitanao fa mety handratra ny hafa. Fa rehefa mity ireo sarotra tiavina isika dia tsarovy fa ny fanahy masina no mielo lalana dia izy no manamboatra anao aloha voalohany indrindra dia rehefa avy eo manamboatra ny hafa ihany koa izy. Raha resy lahatra ianao fa afaka manovanao ny fanahy masina dia hanova ny hafa ihany koa izany fanahy masina izany. Amarana tanteraka an'izao resaka izay resahantsika izao dia tantara anankiray izay tena nisy izy ity dia ny tantaran'ny Cheryl izay nananamana izy. Ilay namany dia atao hoe i Cheryl dia tovolahy anankiray izay tena mpinamana be zany izy Vicky. Ary Cheryl amin'ny mahatanora anazy dia mahasarika ankizy betsaka eo amin'ny fianarana amin'ny fiarahamonina misy anazy. Dia tamin'izay fotoana izay izy ny zavatra niseho dia izao notorian'ilay Vicky izy tany amin'ny mpampianatra anazy hoe hatsony manam-pahefana hono Cheryl fa nisy toetra tsy mendrika nataony. Dia noriseny Vicky lahatra zany ny mpampianatra anazy, nitoroka anazy zany Vicky. Dia niteny tamin'ny Cheryl ny mpampianatra hoe andana hono ianao maketsy amin'ny manam-pahefana ry fa misy fitoriana mahakasika anao any. Dia taitra be mihitsy Cheryl hoe fa inona ny zavatra tsy nentina ataoko. Dia lasa izy nandeha tany amin'ilay toerana izay misy manam-pahefana teo amin'ny kaikin'ny fianarana misy anazy. Rehefa tonga tany izy dia nanontany hoe inona kay ny zavatra nataoko tompoko mahatonga nampetsonareo dia taitra be ilay tao amin'ilay manam-pahefana hoe tsy zavatra tsy nampiantso anao mihitsy izay ka. Dia teo izy dia lasa izy nandeha niverina tany am-pianarana izy. Dia niditra tao am-pianarana izy dia hoy izy mantsy an'ilay mpampianatra hoe efa nilamina ny tany fa tsisy inona intsony. Fantany Cheryl amin'izay fa aika Vicky ilay namany no nitoroka anazy tany. Indraindray vokatry ny fitsiritana, vokatry ny tsy fitiavana, vokatry ny atezerana dia lasa tsy tiany namantsika isika. Manaonao foana isika lasa mitarika fahatezerana ao amin'ny hafa. Dia rehefa avy eo amin'izay dia nivavaka i Cheryl, nangataka ny fanahy masina izy. Esory tato anatiko izany fahatezerana izany izy mantsy amin'ny fanahy masina fa manimba ny tenako, manimba ny hafa. Dia lasa nangataka famelana tany amin'ny Vicky izy mba hamitra-pihavanana amin'ny Vicky na dia tsapany ara fa tsy noho ny avy aminy ilay izy fa noho ny avy amin'ny Vicky. Dia nangata-pamelana tamin'ny Vicky izy dia tamin'izay fotoana izay dia nilamina ny zavatra rehetra. Tadidio fa eo amin'ny fiainantsika araka ny voalaza dia vakitsika maranana an'izao hafatra izao tao amin'ny Jaune voalohany
toko 4:10 ka hatramin'ny faraiky 10. Hoy ny voalaza hoe izao ny fitiavana, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika, ka ny rano zanany ho avotra no fahotantsika. Ry malala, raha izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Ny tompony hitantsika rehetra. Amen. Miaraka hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ay tsara fo masindren-danitro, ny fanahinao anie no hitoetra ao anatinay mba hahatonga anay ity mandrakariva ny hafa. Alemy fanahy amin'ny hafa, ay amela heloka ny hafa, hahatonga anay atsiaro fa fantsonay koriana ny fitahinao ho an'ny manodidina anay izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana mivavaka. Amen.